Miara-pentsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo, miomana fa ho avy ny tompo. Izay no afatra omenantsika rehetra izay manaraka ity vidéo ity. Be dia be ny tsy mino fa tsy maintsy ho tonga ny farany. Dia ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tompo eny amin'ny rahoan'ny lanitra, hitsara ny velona sy ny maty. Zava-dehibe amin'ny finoana kristianina izany satria rehefa manao ny fanekempinoana kristianina isika, ny fanekempinoana apostolika, dia manambara mandrakariva fa mino isika fa ho avy ny tompo hitsara ny velona sy ny maty. Ary isaky ny mandray fanasan'ny tompo ihany koa isika dia tsy mahatsiaro fotsiny ny fahafatesan'i Kristy fa mbola mahatsiaro koa ny fiaviany indray. Ary ny soratra masina no ambarantsika ary havana sy jerevana dia tena mahazava tsara ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa tena andro farany izao ary ho avy izany farany izany. Fa ny Hebreo 4:1 dia efa milaza amintsika manao hoe fa any ny andro farany kosa sisa no itenenan'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny zanany dia Jesosy Kristy izany. Izany hoe varoa arivo taona lasa no efa tonga izay andro farany izay ary ao anatin'izany andro farany izany sika. Any am-pariny any no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra efa tanteraka izany amin'izao fotoana izao. Efa andro farany izao. Ary rahatsebevanao ny Matteo 4:20 izay anambaran'ny soratra masina ny amin'ny hoe inona avy ireo zavatra hitranga amin'izany fahatongavan'ny andro farany izany, amin'izany fotoana ny andro farany izany, dia efa tanteraka daholo izany amin'izao fotoana izao. Dia tahaka an'izany koa no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Timothée 2:7 ny amin'ireo toetran'ny olona sy ny fomba ataon'ny olona amin'ny andro farany. Ny tia tena, ny tia vola, mpandoka-tena, mpiavinavina, tsy manaja izay masina, tsy mpanora reny, tsy misaotra. Zavatra maro isan-karazany ambara amin'izany tenin'Andriamanitra izany dia tsy in'izany fa zava-misy ainantsika amin'izao andro ankehitriny izao mihitsy. Tena andro farany izao. Tena andro farany izao iainantsika izao ry havana. Ary raha ohatra ka 2 arivo taona lasa no efa nambara sy nampiomanana ny olona tamin'izany fotoana izany, tsy mankalavitra noho izany fa ny tokony hampiomanana antsika 2 arivo taona ty aoriana fa efa tena akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ary Jesosy Kristy no nitory izany teny izany. Ny zava-misy anefa ry havana dia izao variana loatra isika amin'ny zavatra iainantsika. Toa tsy mieritreritra ny ho faty mihitsy. Ary toa tsy mieritreritra ny hoe mbola hisy fiafarany izao zavatra rehetrarehetra iainantsika izao. Fa tsy maintsy ho tonga ny farany. Rehefa tonga anatrehan'ny fahafatesana isika dia mahatsiaro tokoa fa na inona hery sy tanjaka sy fahaizana sy vola ananan'ny olona, ny fahafatesana tsy azo hidivirana. Fa tsy maintsy ho tonga koa izay farany izay. Dia ny fahafatesana. Raha miteresaka farany dia azo avahana anankiroa aloha ilay farany. Ny anankiray ilay farany ho an'ny olona tsiraray avy manokana dia ny fahafatesana izany. Fa ny anankiray koa dia ilay farany ho an'izao tontolo izao dia ny fahatongavan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra izany. Zavatra roa tsy maintsy ho tonga ireo ary tsy maintsy hiomanantsika daholo isan'andro satria samy zavatra tsy azo ampiomanana fa tonga tampoka daholo. Firifiry moa tsika ny tsy nahita olona havana akaiky antsika tampoka eo voamaly no niresaka tamintsika anio dia efa tsy namana intsony sahady. Zavatra mampandiny tenana izany ary tokony hiomanantsika isan'andro izany fahatongavan'ny tompo izany. Aza variana amin'izao fiainana izao. Aza variana hoe mivelona mba hitady vola sy hinan-kanina sy handeha hanao hividy an'ity zavatra rehetra hanenjika an'ity karazana seza sy zavatra rehetra ity, fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny manao hoe mandalo izao fiainana izao sy ny filany. Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra naharitra mandrakizay. Rehefa lehibe ianao dia mijery ny fiainanao dia mahita fa tena vetivety, mandalo sy mielona ihany ny fahavelomanao. Indray mpimaso, toy ny mielona tsy misy dikany akory. Dia tonga ny fahanterana, dia ho tonga ny fahafatesana. Efa miomana ve ianao ny amin'izany fahafatesana izany? Efa miomana ve ianao ny amin'ny fahatongavan'i Jesosy tompo eny amin'ny rahoan'ny lanitra fa fiomanana ray ihany ireo, fiomanana ray ihany ny takiana amin'ireo. Indraindray ry havana dia atakarotsika amin'izao zavatra ny tany sy zavatra mandalo rehetrarehetra izao ny amin'izany fiainana ho avy izany. Ary tian'ny olona ny hijanona eto fa tsy vonona ny olona ho amin'izany kanefa dia tsy azo hidivirana. Fa na mino ianao na tsy mino ianao tsy maintsy ho tonga aminao izany. Inona ny tokony atao? Voalohany indrindra ravana dia izao, mibeba.
ary zany nambaran'i jesosy tompo rehefa nitory ny tenin'andriamanitra izy mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakany lanitra efa akaiky ary isan'andro isan'andro ianao dia memanantona nyzany atao hoe fahafatesany zany mandrakariva mibeba fa mandalo tsy misy dikan'izao fiainana izao ninona fahotana vitanao ento anatrehan'ny tompo zany anio angataony tompo hanadio anao fa ny rano teo ambony fijaliana dia mahadio anao amin'izany fahotana izany ary rehefa voadio ianao dia angataony tompo hitoetra ao anatinao raiso jesosy honina sy hitoetra ao anatinao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao fa ny tenin'andriamanitra dia milaza manao hoe izay nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'andriamanitra izay manana ny zanaka ny manana ny fiainana mandrakizay fa izay tsy manana ny zanaka dia fanamelohan'andriamanitra anao aminy ny pasipora ahafahanao miomana sy miditra manana antoka ny amin'izany fiainana mandrakizay zany rehefa hiala eto amin'ity tany ity isika dia ny fanananao an'i Jesosy Kristy irery ihany manana an'i Jesosy ve ianao mitoetra amin'ny fanarahana ny sitrapony ve ianao ary tena mandray azy ho tomponao ve ianao ka manao ny sitrapony sy manao izay rehetrarehetra takiny aminao fa izany ny fiainana maha-kristianina takian'Andriamanitra amintsika andehantsika ravana hiomana anatin'izao vidéo izao dia mitaonanao indrindra hiala mifanao ratsy rehetra hiova fa tsy fantatrao hoe roviana ny ho avy aminao ny tompo hakanao mety ity nytoryteny farany anasananao teny mbola misy ny fotoana aza mangatakandro andeha re andehantsika hiomana aza variana amin'izao fiainana izao fa tena ataony satana daholo izay fomba rehetra tonga ny olona ho variana ka tsy heritreritra mihitsy fa ho faty izy tonga amin'ilay fiteniny hoe tahakany tsy ho faty fa dia mieritreritra isan'andro hoe mbola iainy eto 200 taona 400 taona ka rehefa tonga tampoka ny fahafatesana efa ho tara loatra ny fiomanana teny izao miomana mba tsy ho tahaka an'ilay Virginy dimy adala sanatria ka rehefa tonga ny tompo voandondona hoe tompoko vo ao zahay fa izao fotoana izao indrindra mivavaha mandehana mivavaka manatona an'Andriamanitra fa aza variana amin'izao fiainana izao fa mandalo izao fiainana izao mandalo izao fiainana izao dia mirary soantsika rehetra raha nahasoanao izay vidéo izay dia zarao ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen.